araka ny efa nampahafantarina ihany toa anatin'ny fampalam-baovao omaly dia isan'ny voalaza ao anatin'ity didy itsy-volana ity ny fanaovan'ny solombavambahoaka fanambaram-pananana eo anivon'ny HCC. Nisy moa ireo solombavambahoaka izay tsy nankasitraka an'izay. Anisan'ny teboka voalaza ny didy itsy-volana ny fanaovan'ny solombavambahoaka fanambaram-pananana eo anivon'ny HCC. Tsy maintsy hita ao anatin'izany ny fananana rehetra eo am-pelatanan'ny député, ny compte en banque, ny tahiry, fampiasam-bola samihafa ary mety fananana ny ivelan'ny rehetra. Ary ny tsy fanaovana izany dia hitarika amin'ny fanesorana azy ireo amin'ny toeran'ny solombavambahoaka. Tsy manana ny fiarovana amin'ny maha-parlementaire ihany koa ny solombavambahoaka. Ho an'ny solombavambahoaka Randriamahefa Henri Charles dia mifanohitra amin'ny fahalalan'ny solombavambahoaka ny voalazan'ny didy itsy-volana, ny volavolain'ny fiadidian'ny Repoblika ary ny eken'ny HCC. Mifanohitra amin'ny ataontsika hoe fahalalan'ny député amin'ny resaka démocratie ilay izy satria tena loza ny tantao ho anay solombavambahoaka zany ny didy itsy-volana iny. Ny antony dia izao, le fanambaram-pananana efa zavatra efa atao iny zany rehefa manandraikitra ambony ianao dia manao an'iny amin'ny biankony. Ity zany eo anivon'ny fitsarana avy mananam-pandroana nanaovana azy. Sady manao koa ny biankody manao fitsarana avy mananam-pandroana. Zava-doza amin'ilay izy dia hoe ohatra zao hoe misy adinonao ny momba-fananana dia efa miteraka fanonganana. Miongana ianao zany azo ongana. Na koa hoe mifidy anao zany any amin'ny toerana misy ny tena laza aty amin'ny HCC afaka mijery izy dia hoe aiza hoe jerevana ny momba ny tombam-pananana mikasika fananana rehetra momba dia ao anatin'iny zany dia raha ohatra zany ka hoe jerevana tsy conforme iny dia azo ongana. Tsy manana an'ilay immunité tsiny fa ohatrany hoe ravany ny ordonnance iny izay mifanohitra amin'ny lalam-pandroana. Mifanohitra amin'ny lalam-pandroana fa izay zareo amin'ny ao amin'ny fitsarana avy lalam-pandroana tokony hijery tsara ary ny règlement intérieur izay atao dia tsotso fanaraka amin'iny. Ka mila mitandrina tsara zany député ka tsy maintsy tokony jerevana ako aloha iny dia amandeha andray mandeha. Misy lalàna atao ato zany loi organique vaovao zany atao ato dia izay indray no averina any amin'ny fitsarana avy lalam-pandroana. Tokony natanterahana iny alohan'ny règlement intérieur satria tsy afaka manao règlement intérieur tsy conforme amin'iny loi organique iny satria iny ny fiampianan'ny ato amin'ny antenimieram-pirenena. Araky ny tapaky ny solombavambahoaka dia dinihana aorian'ny fandiniana amin'ny fitsipika anatin'ny antenimieram-pirenena ny didy itsy-volana momba ny solombavambahoaka izay navoaka ny fiadidianan'ny Repoblika ary ny eken'ny HCC.